Miarabantsika rehetra isan'ny tokatrano indray a, tratry maraina feno fifaliana sy fitsikitsikiana ity ny tenako Pasteur David Rakotonandrasana. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny ankonanao. Ampifaliana sy ampiravoravoana no ahafahako mizara indray a zay mba nomen'ny Tompo ahy, nomen'ny Jesosy mamaim-poana dia mba hizara aminao mamaim-poana. Amin'ity maraina ity za dia iresaka aminao indray hoe fiainana feno fahombiazana. Zay indray zany lesontsika androany, manasantsika rehetrarehetra isan-tokatrano, naiza naiza misy anao ka afaka manaraka nyity lesona ity, misy zavatra mafonja dia mafonja ho resahana zay afaka ny anova ny fiainanao, anova ny hoavinao, indrindra ny toe-tsaina, toe-po, toe-panahy. Satria ny ran'ny Tompo hitaiza ny ara-panahinao, anosika anao andeha amin'ny tsaratsara kokoa, ampafantatra anao ny lalan'ny fahamarinana. Ka miangavy anao aza tazomina ho anao rery fa mba partageo amin'ireo namana, zarao amin'ireo fianakaviana sy mba olona mety hoe fantatrao, ny olona akaiky anao, ny aminao, mba atoriana azy ty lesona ty. Tenako moa zany raha mazava tsara ny identiten'le olona fa tsy regny le pitsikitsikely na hoe andeha anao zavatra hafa vao mahita demande d'ami ka mazava tsara dia accepteko le izy mba ahafahanao manaraka direct. Fa rehefa fantanao fa tsy milamina ianao tonga dia mipetra tsara fotsiny dia aleo mitazatazana ny ataonao. Fa eto zany tsisy resaka hafa no atao eto fa fifampitaizana, fifampizarana, indrindra tolotsaina ampatanjaka anao, indrindra tonga anao tena olombanina, ho lasa anana avenir, avy any amin'ny 0 ianao lasa 1000, avy amin'ny kely ianao ho lasa lehibe, avy any amin'ny tsinotsinona ianao ho lasa très important. Zay ny tanjoko ary raha tena rahanao ny zavatra resahako eto, raha tena rahanao ny fampianarana zaraiko anao eto, tsy maintsy lasa lavitra ianao, ary ny tena azoko antoka tsy maintsy lasa ny an-danitra ianao mmpandovan'ny lanitra mandrakizay. Zay Noela, ivavakatsika mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka ho anisan'ny tokatrano, ho anisan'ny matan'olona zay manaraka mivantana nyity lesona ity, na amin'ny YouTube, na amin'ny Facebook, na ny amin'ny televiziona. Aoka Tompo ny ranao soa, andrakotra azy, ny fandresena avy aminao Jesosy Kristy ameno na itsiraray avy, ary aoka tena ho tahinao tanteraka ny fandrenesana ny hafatra. Aoka ho tahina ny toe-posy, ny toe-tsain'ny olona zay mandrea nyity lesona ity. Aoka Tompo mba tena ho tanteraka aminay le hoe fiainana feno fahombiazana. Mankasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto zany levana raha miresaka tsika hoe fiainana, amin'ny teny anglisy hoe life, amin'ny teny frantsay hoe vie. Tadio fa ny fiainantsika olombelona dia misy fiainana anankiroa. Ny fiainanao ara-panahy ary ny fiainanao ara-nofo. Tsarovy fa ny lesontsika eto dia mifototra foana amin'ny zava-panahy. Zany hoe tsy ho afaky ny ahomby ianao raha tsy milamina ny ara-panahinao. Satria prinsipa biblika zany, tahaka ny anambinina ny fanahinareo izy no anambinana koa ny nofonareo. Donc ny olona manao tsinotsinona ny resaka spiritualité, tsy possible izy ahomby amin'ny fiainana ara-nofo. Aza adino mihitsy zany isan'andro san'andro, indrindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Satria revana tena milaza aminao za fa ao anatina vavaka no azahoana hevitra avy amin'ny Tompo. Ianao zany raha olona tsy tia mivavaka, jamais ianao ahazo hevitra. Ao anatiny ianao mivavaka io zany tsy ampoipoizinao. Ohatrany hoe tsika indraindray mieritreritra hoe za mahay, za matadidy zavatra, za nahira-tsaina, or ny hoe fa Andriamanitra manome an'izy ireny ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ohatrany hoe enao zany no mahazo an'le izy, ohatrany hoe enao zany no mahita an'le ide, nefa tena Andriamanitra no ambadika io zavatra ataonao io. Aza mirehare, aza manandra-tena, fa tena averenao amin'Andriamanitra foana ny voninahitra. Io revana na olona mpivavaka ianao, na tsy mpivavaka ianao, ninona fahombiazana tonga aminao dia avy amin'Andriamanitra zay. Satria izy manome antsika fahasalamana, izy mahatonga ny masonao io mahiratra, sy ny sisa sy ny sisa. Ka aza adino Andriamanitra. Nde taoko ohatra hoe tsy mpivavaka ho ianao, fa ninona action ataonao dia apetrao foana ampelantan'Andriamanitra. Mety ianao mety tsy mahavita an'le mivavaka ela be ohatra ny sasany, mety tsy dia mahita zavatra resahana ohatra ny sasany, fa kosa
azonao atao tsara mba miresaka hoe Andriamanitra andeha hiasa apetrako aminao ny asako. Azonao atao tsara ohatra hoe Andriamanitra mba andeha hividy an'ity zavatra ity mba ampio na hatramin'ny ianao hiady varotra tsy haiko ianarana tsikelikely ohatra zany ny fiarahana amin'ny tompo. Rehefa ianao manomboka zatra an'izay ho hitanao fa ho tonga tsikelikely ny ide avy amin'Andriamanitra, fiarovan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay raha te hita fahombiazana, ny zavatra mila fantanao fa rehefa misy tanjona ny olona anankiray dia manomboka manana andraikitra zay izy. Satria ny fiainana dia manomboka amin'ny fandraisana andraikitra. Ny fahatongavanao an-tsaina fa ianao dia tompona andraikitra, ary lasa tia mamorona ianao ary tsy maintsy mamokatra. Tsaroa fa manomboka eo dia lasa tonga aminao ny antsoina hoe fahombiazana. Mila hitanao ihany koa fa ny olona feno fahombiazana tsy azo afeny na ezahana tsy dia asiana resaka fa hita foana. Sahala amina frigidaire anankiray tsy mila dokadokafana fa asivo rano ange ao fa tonga dia na io mivaingana na io mangatsika be. Ohatr'izay ny olona fahombiazana tsy azo afeny. Eo zany miteraka ny antsoina hoe impactation. Ary ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Zig Ziglar dia ny resaka mihitsy io mpanoratra io izy hoe n'importe quel idiot izy peuvent réussir s'il prend soin de savoir ce qu'il en coûte. N'importe quel idiot peuvent réussir s'il prend soin de savoir ce qu'il en coûte. Io zavatra io zany tena hoe tsy anavahana nizanizy ary tsy mifidy tavan'olona ny fahombiazana. Na olona azo lazaina hoe farahidiny ary ianao, na olona azo lazaina hoe ataon'olona tsinitsinina ary ianao. Vakio tsara ny teny Zig Ziglar teo hoe n'importe quel idiot izy peut réussir s'il prend soin de savoir ce qu'il en coûte. Tsarovy ihany koa fa tsy misy zavatra goavana afaka vitanao rery zany, ary tsy misy zavatra mitsangana ka tsy misy prix mipehena. Zavatra zay tadio raha vao anangan-javatra mila vonona hipaye prix, ary raha tia vita zavatra goavana tsy mahavita an'io samirery ianao fa tsy maintsy mila namana. Ka raha tsy misy anefa finiavana dia tsy misy hetsika, ary raha tsy misy hetsika atao tsy misy ny fiovana. Ao anatin'le fiovana na le changement zay nefany no mamaritra ny tombam-bidy sy ny fahombiazan'ny olona anankiray. Ambety teniko foana matetika ny zavatra ataonao matetika dia manovanao foana. Raha vao ny zavatra anankiray zay nataonao ka mbola tsy nanovanao dia tadidio fa tsy tena zavatra important io zavatra. Tanao ny ankizy anankiray classe d'examen ovaniny examen iny mihitsy izy, lasa tsy be resaka mifantoka ambodiny cahier sy ny sisa. Ka andeha taoko hoe kristianina ianao, ny amantaranao fa tena niova fo ianao, misy zavatra miova ho azy eo amin'ny fiainanao zay tsy nisy nanery, tsy nisy naniraka fa ianao manana fahatsapatena. Ndanangery avana remarque eo ny olona anankiray ohatra taoko hoe vehivavy izy nazoto ny vavaka be izy, fa tampotampoka teo izy miverin-dalana. Jerevo ny zavatra hovainy devoly voalohany dia ny fitafiny iny olona. Tsy haiko na vao remarquenao zany. Ohatra hoe misy olona anankiray kristianina nanompo an'Andriamanitra fa avy eo izy niverin-dalana, ny zavatra hovainy devoly voalohany dia ny fitafiny iny olona iny. Jerevo tsara zany fa ny tontolo ara-panahy na ao amin'Andriamanitra na ao amin'ny Satana dia tsy maintsy misy fiovana foana ao ambadika. Ka raha ianao milaza fa manompo ny tompo nefa tsisy zavatra miova amin'ny fiainanao, miala tsiny milaza aminao fa sarotsarotra ny ilazana hoe ao tsara ianao ara-panahy. Tsy mitsara raha miteny an'izany fa manosokevitra ary manoro anao hoe ny fanompon'Andriamanitra, ny zavatra anankiray atao tsy maintsy arahana fiovana foana. Ka tsy afaka tsika ny ilaza hoe tena resy lahatra amin'ny tompo ianao raha mbola tsisy zavatra niova teo amin'ny fiainanao. Ohatra fotsiny santionany amin'izany ny fitafianao mba efa niova ve, fomba fijerinao mba efa niova ve. Mety hiteny ianao hoe fivavahana koa ve mikritike fitafiana, fivavahana koa ve mikritike an'izany. Tena mikritike an'izany tompoko, satria raha ianao zao anao hamonjy mariazy misy fitafiana takina amin'izany mariazy zany, satria ny fitafiana dia fanajanao ny olona anankiray zay eo nanao. Entre parenthèse zay, tsy resaka fitafiana antsika eto fa hoe ahoana ny iainanao anatina fiainana anankiray mahomby. Vakio ny boky Noabolana
fahenina andiny fahenina fa Andriamanitra mihitsy eto maniraka atsika aka ohatra mivitsika tsy ndrovy izy nivitsika relay malaina regny ozy tsy mamanana commande tsy mamba ohatran'izao nefa ozy izy regny dia mavita mamory hanina ho azy tsisy commande mivitsika ravana nefa afaka mitsimbona ny hoavina ka ny fiovana zany tsy maintsy misy prix à payer ka anjaranao zao mba mampafantatra ny ankonanao ny tokony ataony amin'ny fiainana mampafantatra ny manodidina anao ny tokony ataony amin'ny fiainana sahala mitaoko zao mampafantatra atsika amin'ny alalan'izao onjam-peo zao amin'ny alalan'ity vidéo ty ny tokony ataonao amin'ny fiainana za dia manaiky fa ny zavatra anankiray mety miova araky ny elan'ny fotoana fa saingy raha ny fotoana irery tsy manova ninina amin'ny fiainana ka ny tsy fahombiazanao tamin'ny taondasa tsy azo ny fotoana hovaina mihitsy fa ianao no miezaka sady manao zavatra tsaratsara kokoa zany riavagna no ilana fianarana ohatr'izao ilana formation ilana information ohatran'izao ampafantatra anao ny tokony atao ampahomby ny fiainanao ka omeko secret vitsivitsy ianao hoentinao mandinika hoentinao mamakafaka ny zavatra anankiray voalohany mila apetraka ao amin'ny fiainana dia ny discipline soyez discipliné tsy maintsy ty riavana raha te andeha lavitra tsy maintsy raha te hita fahombiazana ny discipline zany dia karazana arena lehibe raha te hita fiovana ary matetika mampalahelo fa ny olona discipliné matetika dia lazain'ny olona fa sarotiny iny sarotiny iny maka 19 fo igny sy ny sisa apetraha foana hoe ataonao zay zavatra takiny zavatra irinao satria ny zavatra irina rehetra tsy maintsy misy zavatra takiny raha vao ataonao ny zavatra takiny io zavatra irinao io dia milaza aminao za fa tsy maintsy ahita fahombiazana ianao ndray moko tsika miezaka manao ny fanaon'ny olona fa tsy miezaka tsika manao ny zavatra takiny io faniritsika io tadidiko foana ny tenin'ny George Washington ndray andro ozy hoe la discipline ozy c'est l'âme de l'armée la discipline c'est l'âme de l'armée io zany matetika azahoanao vokatra am'izay ataonao ny discipline dia afaka manova olona tsotra ho lasa olona mahavita zavatra ho lasa olona goavana ary ny toerana riavana raha vao misy discipline tsy maintsy misy fahombiazana ary ao anatin'ny discipline io ny forona ho azy ny antsoina hoe fanajana ao ambadiky ny atao hoe fanajana nefa ny misy ny voninahitra na hoe honneur ny toerana tsy misy fanajana tsy misy honneur fa lasa mialatsiny amin'ny fomba fiteny azy hoe gaboraraka na am'le hoe tsisy ilana azy ary izy io ihany koa dia voalaza fa c'est l'autoroute vers la distinction la garantie de la dignité et la clé vers la valorisation autoroute vers la distinction garantie de la dignité et clé vers la valorisation lasa misy valeur ho azy ianao na tianao na tsy tianao raha vao mipetraka ny antsoina hoe discipline ilainao zany io amin'ny zavatra rehetra na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo na amin'ny arakasy na amin'ny fiarahamonina na iza na iza misy ianao soyez toujours discipliné amin'ny fotoana isainanao fiovana dia tsy maintsy ho tonga any aminao le izy ary azajanona ho fisainana fa ny fiovana mitaky asa mafy jerevy ny zavatra tenen'ny Socrate ndray andro Socrate a dit ozy hoe ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde inona zany zao mba anjara brikina fiovana avy aminao raha tia hanova zavatra ianao raha tianao hisy zavatra iova amin'ny fiainanao ianao aloha no mila miova satria ny fiovana dia miantso fiovana fankatoavana miantso fankatoavana fanetretena miantso fisandratana raha te hiova ianao en personne aloha mila miova miova amin'inona miova amin'ny fomba fijery miova amin'ny fomba firesaka miova eny hatramin'ny olona zay ataonao fa namanao mila miova fa tsy hoe mandeha ho azy ny fiainana misy zavatra zany takiny ny fiainanao io zavatra andakiray faharoa mila fahalalana ianao ty fiainana ty rehefa ny tena tokana ho an'izay olona mahafantajavatra inona ny fantanao inona ny zavatra iainanao inona ny zavatra mba tonga ao an-tsainao ao zay no mamaritra ny fahombiazanao ny fiainana ny olona ampy fahalalana riavana tsy maintsy miova ary afaka manova tadio zany fahamarinana zany mandrakizay raha vao ampy fahalalana ianao tsy maintsy miova ny fiainanao
ary afaka manova ianao. Misy an'izay tenina mpandinika anankiray zay ozy hoe par contre ozy izy a par contre être sous-informé c'est être déformé. Être sous-informé c'est être déformé. Ny olo fahalalana tsy hoe mahalala fotsiny fa lasa fomba fiainana mihitsy a le fahalalana, lasa feno fahendrena. Amin'ny teny frantsay le hoe possédé par le succès. Ny fahombiazanao a de miankina amin'ny fahalalana zay anananao. Ity tsy hoe mianatra fotsiny ianao fa tena lasa fiainanao mihitsy le izy a ary afaka mampiatra ary mahita vokatra. Tsy ny olona na vita fianarana rehetra no tafavoaka, fa matetika izy io miainga amin'ny fotom-pisaina, amin'ny fomba fijery, indrindra ny considérationao ny tenanao. Zay anisan'ny zavatra anankiray mila ianarantsika amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Mino n'Andriamanitra isika ary ilaina de ilaina koa ny finoano ny tenanao fa afaka ny ampiasanao Andriamanitra. Io no mamaritra ny fahefanao ny fiainana. Ny fahalalana zany, la connaissance, elle détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Io no ahafahanao manana fahafahana amin'ny sehatra isan-karazany amin'ny fiainana. Aza mitsahatra mianatra satria izay ianaranao androany no mamaritra ny ampitsonao. Ny olona tia mianatra revana tanora lalandava satria maharaka de lasa tanora koa ny saina. Un grand leader izy le mpampianatra anay zay, c'est un chasseur d'information. Raha ianao zany teo grand leader, io ny teboka anankiray mila iainanao io. Tokony ho chasseur d'information, mijery karazana information à gauche à droite. Eto anao zao de mahazo tombony mihitsy satria mizaranao sady ara-panahy, misy zavatra ihany koa ara-psychologique, indray misy hatramina zavatra maromaro zay afaka ampahomby anao. Mba hainao inona no nanimba ny fahendren'ny Solomona, nanomboka simba ny fahendren'ny Solomona revana, satria tsy mba nandray na nianatra tamin'olo kafa izy. Tsy mba nandray na nianatra tamin'olo kafa izy, fa izy rery no nikofokofoka, izy rery no nanao zay tiany natao. Ka mba dana ihany mba miaino ny hafa, dana ihany mba manetry tena, mba hatonga anao anina vision, satria matetika ny vision raha vao ordinaire de mitondra anao any amin'ny hoavy ordinaire. Fa raha vao manana vision goavana ianao, tsy anana vision goavana nefa raha tsy ampy fahalalana. Raha vao manana vision goavana ianao de anana hoavy goavana. Nisy mpanolotra anankiray zay nilaza hoe afaka 5 taona ianao izy de tsy hiova mihitsy no reto zavatra anankiroa reto. Possible zany fiainan'olo anankiray mety possible tsy miova mihitsy no reto zavatra anankiroa. Ohatra zany voalohany de ny boky zay nivakianao. Vous lisez quel livre? Inona ny boky nivakianao fa possible tsy mampiova ny fiainan'olo anankiray na de après 5 ans ara tamin'ny alalan'ny boky nivakiana. Sy ny olona nakekezinao, na nakaiky an'izy ianao. Iza ny olona tena akekezinao amin'ny fiainana, iza ny olona arahanao amin'ny fiainana. Satria revana misy ny atao hoe homme d'impact sy ny livre d'impact. Lasa mi-impacter zavatra hafahafa any aminao izy. Ndraindraiky revana tsy tonga saina fa efa hitantsika zao hoe zavatra tsy mampandroso atsika, mbola mibodika eo foana atsika, mbola mi-insiste foana atsika. Ndray isika de manakaiky an'ireny olona tia manakina fiainan'olo regny. Tady dio revana fa mahatony olona zay tia manakina, tsy manao ninina izy. Donc zany raha ianao manakaiky olona tsy manao ninina, tsy havita ninina. Jerevy ihany koa fa tsara nisy revana olona miazakazaka ka havita anara-maso fiainan'olona. Mahatony olona zay mahavita manara-maso, mijanona izy zay. Raha vao olona ihany koa tadidio tia manenjika olona, any aoriana zay ny plasiny. Ahoana moa revana ny ahafahanao miara-dalana amin'ny olona any aoriana? Taraiky ane zany. Donc zany marina be ty hevitra ity hoe afaka 5 taona, possible tsy hiova mihitsy ny fiainan'olona anankiray vokatry ny boky zay nivakiny sy ny olona zay nakekeziny. Hoavy zany fotoana tsy olina aminao tsony ny olona satria manomboka fantany ianao. Ka fianarana ilana fanetreteny. Na ny fiainonao zavatra zao nge fanetreteny. Fianarana mampiena ny ady ara-panahy. Raha vao ianao zany zay manomboka mahafanta-javatra, manomboka miena ny adinao. Jerevy tsara fotsiny ny aigle rehefa tonga eny amin'ny avo faratampony zay takiny izy, tsy miezaka mikopa-kelatra intsony izy fa manara-drivotra satria manomboka misy zavatra fantany. Zao manko ravagna ny fahalalana. Misy teny frantsay zay milaza hoe la chambre la plus grande au monde c'est la chambre de l'amélioration. Io zany anisan'ny chambre
plus grand au monde, la chambre de l'amélioration. Teboka fahatelo ny tanjona. Ty matetika resahako eto foana ty. Inona zao mba tanjonao io? Anao ve mba manana tanjona? Atraiza ny tanjonao? Inona zao mba tianao atao? Mba manombo ianao manao kisarisary no avinao. Mba alenteo kely anaty sainao ry havana fa tsy par accident no nahatongavana tontany, fa misy antony mazava avy amin'Andriamanitra. Ary tsy hoe nisy fotsiny ianao fa noforon'Andriamanitra. Zany hoe zavatra misy tombambidy, misy valeur. Misy teny Martin Luther King Junior zay milaza hoe si un homme n'a pas de but dans la vie, il ne convient pas de vivre. Io zany ilaina zany ny fanagnanao tanjona amin'ny fiainana. Ny olona manana tanjona tsy maintsy misy fiantraikana. Lasa homme d'impact. Ny zavatra noforonina rehetra manko ravagna dia manana antom-pisina mazava avy tamin'ilay mpamorona. Ohatra zao raha namorona stylo, mpamorona stylo, nisy antony mazava, noforonina mba hanoratana. Fa tsy mitovy amin'ny namoronana ny sotro sy ny antsy. Ka ny lalana mankany amin'ny prédestinénao dia ny tanjona. Raha tianao anao mba ho fantanao hoe inona moa ny antony nisianao eto ambony tany, mametra foana tanjona. Tsy tonga ho azy any amin'ny tanjona nefa ianao raha tsy misy ezaka mba ataonao. Zay izy ravana. Ka ny fiainana dia sahala amin'ny voyage. Ka raha tsy manana destination ianao dia tsy ahita fahombiazana mihitsy. Ny tanjona nefa dia ça fait partie na destination zay tianao atao. Ny olona manana tanjona zany mazava ho azy tsy maintsy ho tonga naiza naiza. Zay tianao andehanana raha vao mametraka tanjona fotsiny ianao tsy maintsy tonga ianao naiza naiza. Naiza naiza tianao ale. Satria maro ravagna zavatra tokony ataonao io. Be da be ny toerana tokony andehananao io. Fandana fotsiny mampitsiry tanjona ao anatinao. Zay tianao anefa no mikonty fa matetika izy io misy zavatra efa nitendren'Andriamanitra. Za zao maro be ny zavatra tiako natao tamin'ny fiainana fa kay za tika efa nitendren'Andriamanitra ho pasteur, nitendren'Andriamanitra ampianatra. Raha ny tany nandehanako ravagna be da be. Raha ny zavatra nataoko io maro fa nanaika an'izay zavatra nagnirany toko aho. Dia hitako mety amiko le izy. Na dia sarosarotra taminara tamin'ny voalohany. Be da be ny nanakina, be da be ny nagnarabiraby. Ary ny agnaran-tegna zany no mandalo amin'ny lalana taloha meno olona agnarana mihitsy. Alléluia. Sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsy nahakivy anahy zany fa nandroso hatrany ianao. Ianao tsy voatery maheno feo na hoe mahita vision mivantana vao ametraka tanjona. Vao afaka mantatra no avinao fa miankina amina passion io rehefa. Miankina amin'ny passion-nao io. Jereo sahala amin'ny McMurdoch a dit votre passion est un indicateur de problème pour lequel vous avez été créé à résoudre. Teny McMurdoch ndray andro. Oui, ni passion-nao c'est un indicateur de problème pour lequel vous avez été créé à résoudre. Jereo fotsiny zao sahala amin'ny Mère Teresa. Tsika rehetra mahafantatra ny Mère Teresa. Mère Teresa raha mamaky ny tantarany ianao, mamaky ny bokiny, izy tsy naheno feo avy tany an-danitra. Fa inona ny nataony? Nanana izy karazana passion. Nanana tanjona fotsiny izy. Inona ny nataony voalohany? Hiahy an'ireny olona boka reny. Dia jereo fa igny ny lasa namaritra ny destinéany. Nehemia ihany koa tsy nahita fahitana. Misy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny Baiboly tao tsy hoe Nehemia. Tsisy karazana vision manokana rehefa nahita Nehemia. Na zavatra manokana nampiavaka azy. Fa nanana hafanampo izy anangana ny Jerosalema. Dia jereo fa izay zavatra zay nametraka tantara goavana teo amin'ny fiainana. Fa iny tompo manokana ianao. Ka eo ravagna mila tonga saina ianao hoe raha te hita fiainana feno fahombiazana, ireo mba misy secret vitsivitsy natoroko anao. Arao, tanterao, ary za moa dia mbola vonona hatrany hifampizara aminao. Raha mila fanampiny, aza misalasala miantso an'ilay numéro téléphone 034 43 858 15. Mety misy ihany koa mety hoe mba resy lahatra pasteur zay mba hanohana anao, hanohana ny ministère anao, hanohana ny zavatra ataonao io fa hitanefa mety le izy raisiko ampitiavana. Tsy manery n'iza amin'izany fa raisiko ampitiavana tena hoe ataovy raha sitraka ao. Afaka miantso mivantana ho za teo ianao amin'ilay 034 43 858 15. Da iny tompo ianao ary manonona hatrany fahombiazana, engany andeha lavitra ianao io ho feno fitahin'Andriamanitra. Ary mivavaka amin'ny tsodrano, nizaniza marary ianao amin'ny fandrenesana an'izao feo zao, aoka ho sitrana amin'ny aretinao ianao.
nizaniza ao anatin'ny ady, ao anatin'ny problème, manonona vahaolana ary mijoro eto amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Naizanaiza firenena misy ianao, ho lavitry ny loza ianao, ho lavitry ny aretina ianao. Tsofoko rano ihany koa ny aktivité ataonao mba handroso iroborobo ary ho tain'Andriamanitra. Averimbereno jerena foana reny lesontsika reny fa mahasoanao izy reny. Tsy hoe rehefa miaino ianao androany dia tsy miaino intsony fa azonao atao tsara. Amin'ny atoandro averinao enona, hariva averinao enona. Tena parivo ny andro zany raha mbola misy foana ny fotoana averimbereno fa arakaraky ny amerimberenanao anio manomboka misy ide vaovao mitsiry ao anatinao. Mankasitraka antsika rehetra arengany mba samby ho ela velona, samby ho tain'Andriamanitra, ndao hifankatia, ndao hifanohana fa aza mifanakina, aza mifanaratsy. Tain'Andriamanitra ianao manaraka antsika ny fahasoavana.